mampiasa gratitude. Gratitude zany misy gratitude give thanks. Misaotra zay. Gratitude is our ultimate state of receiving. Ino matikan'izay zay? Izy koa anao zany manana fahazarana misaotra amin'ny fiainana, manana fahazarana mankasitrika, manaotra lalana fiainanao zany anao fotoana. Tsy mitovy ny mangataka fomba mankasitrika. Ilay olo mankasitrika zany manaotra lalana anazy azo bebe kokoa zany amin'ny fiainana. Donc zany ny raha tiako volany zany na amin'ny raha tsara na amin'ny raha ratsy zany tokony misaotra foana. Fa matetika atsika fiainana andavanandro izy koa fa raha ratsy atsika mangalefaka manambany tsy ahoana fa ireny zany isan'ny lalana nentinao amikafanao ny opportuniténao amin'ny fiainana hoe efa misy zavatra raiky miseho tokony misaotra fo zay nany. Ary izy ka manana fahazarana zany anao mandray misaotra, ariva misaotra, amin'ny tontolo anam-piainanao misaotra, dia hitanao fotsy raha eo amin'ny fiainana. Karaha zay zany mahakasika ny fisaorana zany. Ny fisaorana zany lakilena fiainana. Lakilena fiainana zany ny fisaorana. Na mahazo raha iny anao fa misaotra. Misaotra anao zany mianatreky zao za. Misaotra anao tonga eto. Atsika te tsy mizara raha tokony maro be na vola na any fa mizara fahaizana atsika. Misaotra fotsika fotoana zay. Misaotra zany ahara atsika mitaratra lanany misaotra. Zanaranao zany amtanda rehetra misaotra olo. Izy ka navita roe anao niany mpiakarinao telo iza maray, mpiakarinao efitra iza maray. Dia ny mahatsany laha zay misy émotion zany miaraka